La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavash keri, ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky majika ny Blue Line TV Manulcho anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Efa ao anatin'ny fikarakarana sy fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena tanteraka ankehitriny ny gouvernemanta. Telo volana mialohan'ny anatanterahana izany, indro tolotra na ao anatin'ny fampalalam-baovao ireo daty tsara ho fantatra sy tsara ho tadidena. Fifidianana mangarahara sy valin'ny fifidianana eken'ny rehetra no andrasana amin'ity fifidianana izay toto-saina amin'ny volana novambra ho avy ety. Maro ireo andraikitra raisy ny fiarahamonim-pirenena amin'izany raha ny fanazavan'izy ireo. Nisy araka izany ny fampiofanana ireo fiarahamonim-pirenena avy amin'ny faritra enina ny arahana tamin'ny senisy izay nanomboka androany. Mbola miteraka resabe hatrany mahakasika ny sambo MV Lumina afaka niala tao Tomasina. Sambo izay mbola tsy ho afaka mihetsika fa efa nogazana noho ny fanondranana antsokotsoko andramena. Nahitana fiakarana ariary zato indray ny vidin'ny vary eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Fiakarana izay tsy tokony ho isy raha ny antsaran'ny vokatra farany teo ho ireo tantsaha. Maresaka iraisam-pirenena mitotongana ny toe-karena any Argentina amin'izao fotoana izao. Nidina be ny sandan'ny peso tato anatin'ny enim-bolana. Mangataka ny fanomezan'ny FMI ny vola izay mitentina 50 lafitrisa dolara ny filoham-pirenena isorohana ny krizy any an-toerana. Ny adiny ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko manasanao ary anaraka ny vaovao Ankolo TV hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia efa ao anatin'ny fikarakarana ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena tanteraka ankehitriny ny gouvernemanta. Telo volana mialohana tanterahana izany indro atolotra anao ary ireo daty tsara ho fantatra ao anatin'izay fifidianana izay. Raharsaona ihany. Misy 3,7 ny isan'ny birao fantajaham-bato mandritra io fifidianana filoham-pirenena io. 8,737 ireo mpifidy amin'izany ka ny lisy mpifidianana no faranana tamin'ny 15 volana aprily taona 2024 no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena io. Tokony ametra-pialana amin'ny 7 volana septambra ho avy izao ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina Hery izay nisafidy ny ho kandida. Manomboka ny alakamisy fa 9 volana oktobra ny fampielezan-kevitra ary farany ny alatsinainy 10 volana novambra amin'ny 12 ora alina. Ny alarobia 7 volana novambra no anatotosana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Ny talata 20 novambra ka hatramin'ny alahady 20 novambra ny kirakirana sy andrasana amin'ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Raha isy ny fiodinana faharoa dia manomboka ny talata 4 desambra ka hatramin'ny alatsinainy 17 desambra amin'ny sasakalina ny fampielezan-kevitra amin'izany fiodinana faharoa izany. Ny alarobia 19 desambra taona 2024 no anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa raha misy. Ny alarobia 20 desambra taona 2024 ka hatramin'ny alarobia 9 janoary taona 2024 no kirakirana sy andrasana amin'ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Ny alakamisy 4 janoary taona 2024 dia tokony efa hanao fianianana ny filoham-pirenena vaovao faharoa ny Repoblika fahefatra. Ny tsara ampahafantarana isan'ny zava-baovao amin'ity fifidianana ity
ny amin'ireo taratasy fanamariana ahafahana mandatsabato mandritry ny andro fifidianana. Ny karatry ny mpifidy miampy ny karapanondrom-pirenena na ihany koa pasipora na ihany koa fanomezan-dalana mitondra fiarakodia. Fifidianana mangarahara sy valin'ny fifidianana ekeny rehetra no andrasana amin'ny ity fifidianana ho toto-tsaina amin'ny volana novambra ho avy ity. Maro ny andraikitra raisy ny fiarahamonim-pirenena amin'izany raha ny fanazavana izy ireo. Nisy araka izany ny fampiofanana ireo fiarahamonim-pirenena avy any amin'ny faritra enina ny arahana tamin'ny sena izay nanomboka tamin'ity androany ity. Mikael Aramalona. Noho ny fahitany eo anivon'ny seny ny mety isiny tsy fahazotoana eo amin'ny vahoaka handray anjara amin'ny fifidianana ho avy izao dia ny fampiofanana ireo fiarahamonim-pirenena no mety hampiova hevitra ireo olon-tsotra handray anjara amin'ity fifidianana ity. Mizara telo mazava tsara ihany koa izay fampiofanana izay raha ny nambaran'ny teo anivon'ny seny. Ny fampiofanana dia ifantoka amina zavatra telo. Voalohany dia ny mahakasika ireo didy aman-dalàna vaovao ifehezana ny fifidianana eto Madagasikara. Ny faharoa dia fampiofanana fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mpifidy mba handray ny andraikiny sy handray anjara feno amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ary ny fahatelo moa zany dia fampiofanana mahakasika ny fanaraha-maso ny fifidianana mialoha mandritra ary aorinan'ny latsapato. Manerina ny faritra enina ireo fiarahamonim-pirenena ny sitraka izany. Maro ny andraikitra sahan'ny fiarahamonim-pirenena amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity araka ny nambarin'izy ireo mba hisin'ny fifidianana mizotra amin'ny ara-dalàna. Ny andraikitrinay zany dia manara-maso, tondra fanaraha-maso ny fizotran'ny fifidianana indrindra ireo membre ao anatin'ny bureau de vote zany dia nisany ampahafantarana tsara izy ireo ny tokony ataony mba tsy hisy fifidianana hoe mba tsy ahitana korotana ny fanatanterahana ny fifidianana fa hizotra ampilaminana ary izay olona voafidy eo ekeny vahoaka sady ekeny be sy maro satria safidy malalaka no natao ary indrindra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny fifidianana. Mijanona amin'ny fampahafantarana ny eo anivon'ny seny fotsiny ihany koa no afaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena raha toa ka mahita tsy mifanaraka amin'ny vizotran'ny fifidianana mandritra ny andro isafidianan'ny vahoaka malagasy ny tondra ny firenena. Tany amin'ny komuna Ambombary Sambaina indray nitondran'ny filoham-panorona ny Andry Rajoelina ny IEM tamin'ity androany ity ny hain'ny fitarainan'ny mponina any an-toerana izy ary nanolotra vahaolana Gaëtan Andratsilavo. Isan'ny mampalaza ny komuna Ambombary Sambaina ankoatra ny legioma izay mampalaza ny faritra, ny tsenan'omby sy ny tsenan'ny kisoa. Eo ihany koa ny fambolem-bary sy ny fiompiana izay fotom-piveloman'ny mponina any an-toerana. Manodidina ny 2 hetsy ariary ary tafiakatra tany amin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny kisoa iray ary 5 hetsy ariary ny omby vavy iray. Manjaka nefa tsy mandri-pahalemana ka mitaraina ny mponina. Mampitaraina ny mponina ihany koa ankoatr'izay ny faratsiany lalana hamoahana ny vokatra ary manjaka ny kolikoly. Lalana zany dia hita ratsy mihitsy ny lalana amin'izao satria mila tsy tafavoaka ny vokatra amin'ny faratsiany lalana. Ka raha mba ohatra misy etaetan'ny mpitondra izay eo ambony eo sy voambariny ny lalana. Tsy fandri-pahalemana koa dia hita tena tsy milamina mihitsy hatreto fa tena korotan-dava ny adi-paina nefa sarotra nefa ny korotan-dava ny mpangaratra sy kely ananana ao apahatra alaindry zareo. Na enjana mahazo mitatsa majinika ty ambanivohitra ary polisy izay zany tena tenenina aminareo ao anaty fitondram-panjakana na ty ambanivohitra io na andrenivohitra ty amin'ny ambaratonga farany ambony hatrany farany ambony hatraty farany ambany zany dia teneniko tsara aminareo manao hoe lia resaka ohatrany hoe kolokolo zany no tena tsy zakanay aty zay zany no tena tsy zakanay resaka kolokolo tonga dia tenenina hoe kolokolo satria raha ato amin'ny resaka omby ato zao tena teneniko aminao na manan'ny ara-dalàna ianao na tsy manan'ny ara-dalàna ianao dia voahana manalina amin'arivo vita voa mahalafo anao taratasy ianao eny amin'ny komina na any amin'ny fokotany ohatran'izay zay ny zavatra tsy zaka vahoaka madinika zany sy atao rehetrarehetra zany dia vola daolodolo vao metivita na hopitaly azy tena tenenina aminareo zany na hopitaly azy. Ilainy vahoaka ny mpitondra mahay mihaino ny fitarainany sy mahafantatra ny olana sedrainy. Mila hainoana ary manana zo isitraka amin'ny fampandrosoana ny vahoaka. Androany nitondra ny IEM na ny vinan'ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara
tao amin'ny vahoaka n'Ambohibary ny filompanorona Andry Rajoelina. Tsy ny salasala ny laza ireo marary azy tamin'ny filohan'ny UEM ny vahoaka. Lalana nefa dia rasy. Tsy afaka ny tômôbilina mihitsy no mitsofoka maka an'ilay ovy any amin'ny farany avaratany voatery manao kotetety na taxi latety mitondran'ilay olona ilay vokatra. Manoloan'izany, nilaza ny filompanorona ny UEM fa mpitondra manana tetikasa sy manana tanjona no ilain'ny vahoaka malagasy. Mila mifanometanana ny rehetra ahafana mampandroso an'i Madagasikara. Mila fanatsarana sy fanavaozana ihany koa raha ny nambarany ny fomba famokarana. Fa tsika mbola angady no amboletsika tena mbola lavitra be vao tonga ny fahaleovantena ara-tsakafo. Mendrika azo fitaovana manara-penitra tsika tokony ampitomboana ny tany voletsika mikasika ny zezika. Manana tetikasa manokana momba an'io mba hampihena ny vidin-jezika ahafahantsika mamokatra ny zezika mba ahafahanareo mamatsy sy indrindra mampitombo ny vokatra. Tsy niandry ela ny filompanorona ny UEM avy hatrany tena mahany olan'ny mponina tao Ambohibary nijery ny zavamisy momba ny fotodrafitrasa ohatra amin'izany ny hôpitaly izay mampijaly ny vahoaka. Isan'ny fahafangasongadina ihany koa dia taoriana ny raha fanodikidina subvention exceptionnelle izay nahavoatontonina tompon'andraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena taona 2024 nahiditra amponja omaly ny ben'ny tanàna ao Ambohimamasina araka ny loharanom-bavao voaray mampametratra mpanontaniana ny mpanara-bavao ny fivoaran'ity toetra raha ity indrindra eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Gaëtan Andriatsilavatra. Nanaitra ny be sy ny maro ny fandrenesana fa nahiditra amponja ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Ambohimamasina. Ambohimamasina izay nahitana fanodikodinana subvention exceptionnelle niarahana tamin'ny Claudine Razaimamony ny taona 2024. Ny taona 2024 no niresahana matety ary natao fantatry ny be sy ny maro ny tranga nisy tany an-toerana ary amin'izao manakaiky ny fiafaran'ny taona 2024 izao vao hoe nahiditra amponja ny ben'ny tanàna any an-toerana. Raha ny zava-nisy tamin'ireny fotoana ireny araka ny taratasy voaray eto am-pelantanana ihany koa avy hatrany dia tonga tao anatin'ny compte-bolan'ny commune ny vola. Tsy mahalala na inona ny tompon'andraikitra ao an-toerana indrindra ireo mpanolotsain'ny tanàna. Tonga ny Antsoatarby nanome baiko ny amin'ny amin-drana tsy misy atakandro ny vola any amin'ny akaontina olona tsy fantatra na fantatra. Efa notanterana teto ihany koa fa namaly ny ben'ny tanàna n'Ambohimamasina raha nanontaniany ny inspecteur d'État nanao fanadihadiana tamin'ny AIA mety ho nosiny ny fanodikodinana subvention exceptionnelle mitetina 470 sy 740 sy 7 alina sy 4 hetsy sy 970 sy 700 tapitrisa ariary. Tahaka izao io valiten'io izay voasoratra tao anatin'ny tatitra nataon'ireo inspecteur d'État. Hitako nandalo tao amin'ny compte ny 20 oktobra 2024 le izy dia mitereny aho mindry vola eo amin'ny anaran'olona tsy fantatro fa avy eo niala fa nisy tindra telefona avy amin'ny ministera i Andriamatoa ministre ny intérieur sy ny décentralisation laza fa raha tia azo fanamboarana tsena sy réhabilitation bureau ianao dia arao mibaiko fa misy raha-pahamehana ao amin'ny commune urbaine Fianaratsoa. Ny prime ministre sady ministre ny atitany teo aloha mahafalisy olon'andrasana Olivier no voalaza ho nanome baiko. Tsy ny tao amin'ny commune Ambohimamasina ihany no nahitana tranga tahaka izany fa commune maromaro. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny commune Ialananindro, ny ao amin'ny commune Ambanivohitra Kirano sy ny maro hafa. Raha zohina ireo tranga na famindram-bola tao amin'ny commune voatanisa ireo, ahitana ny diantanan'ny ministry ny atitany avokoa izany. Ny manaitra ny maro anefa dia izao ny ben'ny tanàna hatreto no nahiditra amponja, ankoatra ny ramatoa Razaimamonjy Claudine. Aiza ny mangarahara amin'ny fizotry ny fanadihadiana ity raharaha ity, manjaka tokoa ve ny kolikoly, ka misy ny tsy maty manota izay ambonin'ny lalàna. Pirofo entina milaza ihany koa fa tsy misy ny fisarahan'ny fahefana telo eto amin'ny tany sy ny firenena. Fezy ny fahefana mpanatanteraka, izay mifeny vola ny fahefana mitsara, tsy lazaina intsony ny fahefana manao lalàna. Mbola miteraka resabe hatrany mofo ny mahakasika ny sambo MV Lumina afaka niala tao Tomasina sambo izay tsy tokony mbola afametsika fa nigazana noho ny fanondrana antsokosoko andramena. Raha sonna ihany. Agagana ny andrehetra raha nahita ny alakamisy fa tsy voagoditra lasa teo vao maraina fa niala tsy nisy romoromo tao amin'ny tsirana tsambony Tomasina ny sambo MV Lumina. Sambo izay tratra saika hanondrana andramena tamin'ny volana febroary taona 2024. Nipetraka amin'ny fanontaniana tamin'izay hoe iza ny tompon'andraikitra nanomezany alalana nampandeha ity sambo ity. Izay sambo tokony giazana ary giazana ao amin'ny tsirana tsambony Tomasina. Raha tsy ahivana
ny volana febroary taona 2024 no nanandrihana ity samblimina ity no ny fanondranana tsokitsoko bolabolan'andramena miisa 2.7 izay mbola tratra tao anatin'ny sambo tany Kapa Masoala. Araka ny antota taratasy eto am-pelatana mpanao gazetiny Koly TV FM dia ny minitry ny fitaterana tamin'ny alalan'ny taleparitry ny fitaterana ny Tomasina sy ny APMF na ny Agence Porteur Maritime et Fluvial no tompona andraikitra tamin'ny famotsorana ny sambo Velumina ny alakamisy 7 aogositra lasa io. Sambo izay verina tsara fa mbola tokony ho giazana ao amin'ny salanatsambo ny Tomasina. Mipetraka amin'ny fanontaniana efena pilatana ilay tribunal manokana misarana fanondranana tsokitsoko Andramena vao natsangana tsela ve ity raharaha na voaroiroy ny sambo Velumina ity. Izy ve ny fanenjehana izay na ireo tompona andraikitra namela sy nanala amin'ny figajana ity sambo ity ka nahafahany niala ny salanatsambo ny Tomasina na nagejana azy tamin'ny andro ny alakamisy 7 volana aogositra io. Loharanom-bavao azo antoka nahafantarana fa misy tompona gazety tafiditra amin'ny fibodona sy fakana antsokosokony Arboretum ety Ambatobe. Ity tompona gazety ity araka io loharanom-bavao io no miezaka manarona sy manao fanelana etsero itoizan'ny asa fanadina. Raha tsy aivina ny andron'ny alatsinainy 5 ny volana May taona 7 no nidina teny Ambatobe misy ny Arboretum ny mpanao gazety teto amin'ny Koly TV FM noho ny fitohizan'ny asa teny an-toerana na dia efa nataon'ny ministeran'ny fanazariana ny tany tamin'izany fotoana aza izany asa izany. Ny alakamisy 9 ny volana May taona 7 no niverina nidina teny an-toerana indray ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanazariana ny tany namerina ny fampiantonan'ny asa fanorenana. Fihetsika izay mampametra-panontaniana mpanara-bavao tamin'izany fotoana izany ny amin'ny hoe mody tsy mahafantatra ny fitohizan'ny asa ve ny tompona andraikitra fa tsy maintsy ny mpanao gazety no nanaitra azy ireo. Sa eo ihany koa ny hoe tsy manara-maso ny fampiarana ny fanapahana noraisina ve ny tompona andraikitra satria hatramin'izao dia mbola tsy noravanana ny asa efa natomboka tsy ara-dalàna na ny fifanitsona mefenany Arboretum izay tsy ahatazanana izay mitranga ao. Mbola tsy fantatra hatramin'izao ny fifanarahana nisy teo amin'ny orinasa na ny olona sy ny ministeran'ny fanazariana ny tany amin'ny fanomezana ny tany misy ny Arboretum eny Ambatobe. Inona no mahatonga ny fanapahan-kevitra raisina mikasika ity Arboretum hatramin'izao io vaovao be ihany? Anio mivoaka ny fanapahana fampiatona ny asa, ny ampitso, fanapahana hafa indray no aroso. Loharanom-bavao no nahazoana fa misy tompona gazety tafiditra amin'ity fibodohana sy fakana sokosokony Arboretum etsy Ambatobe ity. Ity tompona gazety ity no miezaka manarotsarina sy manao fanelanelanana etseroa itohizan'ny asa eny Ambatobe. Tsy mijanona ho fibodona tany fotsiny ihany ity raha momba ny Arboretum etsy Ambatobe ity fa dia endrika fanodikodonana tsotra izao ny fananam-panjakana izay misy ny didy manameloka sy manasazy izay manao izany. Ny mahagaga nefa dia hatramin'izao tsy hita hoe aiza sy nakaiza ny fitohizan'ny fanadihadiana nataon'ny tompona andraikitra efa natomboka tamin'ny taona 2024. Arahinao eto amin'ny fampalalam-baovao Koly TV FM hatrany toy ny ity raharaha ity. Nahitana fiakarany ariary zato indray ny vidin'ny vary eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao fiakarana izay tsy tokony ho hisy araha ny fitarainany ireo vokatra sy ny fahatsarany vokatra ho ireo tantsaha. Fanadina mampiona Rakotoarson. Ny soko mangina ny fiakaram-bary teto Antananarivo tao anatin'izay iray volana izay. Nahita fiakarana hatramin'ny 100 ariary izany amin'izao fotoana izao eny an-tsena raha ny nambaran'ity mpivarotra iray etsy Analakely ity. Antony iray lehibe mahatonga izany ho izy ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Fanararotana kosa no andikan'ireo tantsaha-pamboly izao toe-javatra izao raha ny hatsaran'ny vokatra sy ny fitobany tamin'ny fahavokarana farany teo no jerena. Azo atao niakatra vokatra tokony afaka vidim-bary rehefa avy atao dia asoditra ndray tsy mety ny vidim-bary tsy tokony hiakatra mihitsy sady miakatra 500 vahatapitra sefatrato teo efa mahatonga septambra sy oktobra za makasy aza vahatapitra kapoka vary politika dia amin'izay ohatr'izay dia izay tiana atao zany voafotoka baganany. 2 ariary hatramin'ny 304 ariary ny iray kilao amin'ny vary vokariny eto Madagasikara na vary gasy raha manodidina ny 2 ariary ihany koa izany tamin'ny fiatombohan'ny fiakaran'ny vary tamin'ny herintaona tahaka izao. Tapitra indray ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa no atatsika mahakasika ny fitokonany Saint-Pidou tamin'ity androany ity ho aroso anao ihany koa ny asa miavaka androany dia ny fanamboarana tapis vita amin'ny lamba izany rehefa avy eo ary.
Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Es-tu en L3, en main ou M2 dans les filières en rapport avec les métiers de la banque? ABM Scholarship, c'est pour toi. Dépose tes dossiers du 1er au 16 septembre dans ton université ou chez Accès Banque Madagascar. Pour plus d'infos, sois des nôtres à l'événement de lancement du 1er septembre à partir de 14h à l'AFT d'Avant-Membre. Au programme, découverte des métiers de la banque, orientation, par questions, divers ateliers, dépôt de dossiers et animation DJ. Saisis ta chance. Info line 22 322 34. Accès Banque Madagascar, construis ton avenir avec nous. Misava bavondray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotra fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Alors, pourquoi Tahiti? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Je viens chercher l'aventure. C'est qui ce gars-là? C'est comment naviguer complètement seul? Un mélange de manque de sommeil et de mal de mer. Et d'hallucinations aussi, au bout de quelques jours. Pourquoi tu le fais alors? C'est une sensation difficile à décrire, d'être seul devant l'infinité de l'horizon. Que diriez-vous de ramener le Hazan en Californie pour moi? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que parcourir 6000 km, c'est de la folie. J'irai nulle part sans toi. Mets les voiles avec moi. Bon voyage, les amoureux! Je t'aime! Descends en cabine! Oh mon Dieu! Araka ny bande-annonce teo iny alady riva izany no ronan-tsara rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anozantsika ny vaovao kosa indray tsy tonga nanatrika ilay fitokonana saika ho ataon'ny sandika nakamaroan'ny mpiasan'ny fahatiaranana tamin'ity androany ity noho ny fandrahonana avy amin'ny ministry ny vola raha fanazavany avy eo amin'ny Saint-Pido nilaza ny tsy empotra manoloana ny zava-misy nefa ireo sandika. Fa ny mampionana rakotoarson. Na raha fandrahonana avy amin'ny ministry ny vola sy ny teti-bola indray ireo sendika ny mpiasan'ny fahadiseranana ny maraina teo ny amin'ny tsy fahazahoana indray ny karama volana septambra ho an'ireo izay manatanteraka fitakiana izay ataon'ny sendika mandritra ny 2 andro dia ny androany sy ny raha-pitso fitakiana ho fanehoana firaisan-kina amin'ireo mpiasa misy 750 no tapahana karama ny emitra noho izany ny akamaroan'ireo mpiasa ka vitsy anisany tonga nanatanteraka ny hetsika. Manerana amin'ny Madagasikara ampiroroana ohatran'izay mpiasa ataonivy ny fahadiserana dia eto zany dia miteny hoe raha matoa ministro mba mananjanaka ianao manana taranaka fa efa famonoan'olona ny zavatra ataonao zao misy amin'ireo olona ireo manao pré bancaire misy amin'ireo olona ireo samy ampianatra ny zanany daholo amin'ity volana septembre ity tsy ny 2 andro tsy 3 andro izay hetsika izay everina fa anehoana fiarahametana ho an'ny mpiasany dia ho anapahanao karaman'olona efa
4 namafisina izy ireo an-trano fa tsy ampiemitra amin'ny fanoherana ny tsirariny ny zava-misy ary miantso ny anajana ny zo sendikaly sy ny demokrasia izy ireo. moa zany zay dia makahery an'ireo namana rehetrarehetra izay miditra ao anatin'izao hoe grève de solidarité izao tsy niraran'izay SMS sy fampiorona avy any amin'ny ministère ny finance zany mampahery anazy ireo izahay ary miantso ihany koa n'Andriamatoa Prime Ministre mba jereva Andriamatoa Prime Ministre fa ny any amin'ny firenena mandroso ianao efa tao amin'ny BIT ihany zany fanapahana karamana tamby karama zany tokony atao par rapport prorata amin'ny andro iasana zany zavatra zany fa tsy tonga dia hoe ny ray volana no dia ho tapahana. Raha tsy ahivina, misy 7 ireo mpiasan'ny faditseranana nanao fihetsiketsehana voalaza fa tapaka karama ny volana aogositra. Antony indrindra nanatanterana ny hetsika fitakiana ho fanehoana ny firaisan-kina amin'ireo mpiasa ireo mandritry ny 2 andro ny alakamisy 30 sy ny zoma 1 amin'ny 30 aogositra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hiakatra fampanoavana atoatony mahakasika ny LRRA famonoana olona nitranga tany Mertse Tosika. Lehilahy iray mpiara-miasa akaiky amin'ilay iray mpianakaviana maty moa no efa ananana pirofo hatreto raha ny fanazavana azo teny anivon'ny gendarmerie pireneny Fanady Michela Ranardo. Tsy mbola nivoaka ny valin'ny analyse na ny comparaison d'ADN natao mikasika ilay raharaha famonoan'olona feno abibiana tany amin'ny faritra Ita sy Mertse Tosika ny 15 ny volana aogositra teo. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny gendarmerie pireneny io maraina io, lehilahy iray mpiara-miasa amin'ilay iray mpianakaviana hatreto ny hoe fananan'izy ireo pirofo ary hiakatra fampanoavana ny raharaha. Maro ny olona zany no adidina fa misy 3 moa zany ny tena neritreretina hoe mahafeno an'izay fepetra izay dia ny anankiray tamin'ireo indray rehefa nosavaina ny tranony ny tamin'ny talata maraina dia nahitana akanjo moson-drà, pataloha, akanjo, mosoara, kiraro. Io zany tsy voavaliny aloha fa dia mitazomina izy satria olona tsy afaka, olona tsy mamaky trano izy fa afaka mitsofoka ao, olona akaiky kely amin'ilay ratopokilahy izy satria miaraka manao an'ilay ataontsika hoe business zareo ary nefa koa raha ny vaovao dia eny koa misy disadisa amin'izay le resapolo ao anatin'izay zareo misy olana. Izay zany dia nandray fepetra zany zay nitazona azy io nanao ny enquête lalina zay mbola tsy afaka tenena moa zany hatreto ny vokatry ny hoe fanadidina anazy fa ho atolotra ny fampanoavana tsy ho ela zany izy io dia mitatsika eo ny toerana tantara. Etsy ankilany raha ny fanazavana an-trano na eo aza ny fandraisana ndraikitra ireo mpitandro ny filaminana. Isan'ny olana lehibe tsy ahafahana mifeny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ny tsy fisian'ny fiaraha-miasa ny fokon'olona fa indrindra ny tsy fampin'ny mpitandro ny filaminana manao fisafona eraky Madagasikara. Ireo jiolahy izay betsaka noho ny mpitandro ny filaminana manao fisafona. Nareo jiolahy koa rehefa anao ny asany dia mba maka vaovao koa izy maka renseignement ka misy zany nitranga hoe manao patrouille ny gendarme mety mandeha miana varatra sy miakandrefana dia le zavatra mitranga aty Atsinanana dia amin'iny moa zany le ataontsika hoe raha nisy tokony hitranga zany tany Atsinanana sy tany Atsivaratra dia foana iny satria noho le fandalovan'ny gendarme dia tsy misy le izy dia io nefa zany azotsika heverina mihitsy hoe misy ny petsikilony izy ireo mahafantatra hoe ireny le patrouille fa lasa nakaria fa misy ny telefona azo ampiasaina amin'izao ary mampiasa an'izany ireo jiolahy dia mieritreritra ny tenany fa hoe tranquille zany ireo jiolahy ty amin'ny faritra atsimo. Raha ny fenitra iraisampirenena zandary miisa 3 natokana ho an'ny olona 10 eto Madagasikara. 4 sy 1 alina ny isan'ny zandary ho an'ny olona 12 tapitrisa. Ilaina noho izany ny fanampiana isa ireo mpitandro ny filaminana nefa mila ihany koa ny tompona ndraikitra anaparitaka izay efa eo am-pilatanana fa tsy amby vangongo azy ireny ety an-tanan-dehibe fotsiny ihany. Eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia miparitaka ihany koa ny fitaovam-piadiana any amin'ny faritra Atsinanan'i Madagasikara. Olona 7 no tratra raha ny fanazavana azo izy ireo izay natratrarina fitaovam-piadiana sy basy mahery vaky. Fanady Michela Ranardo. Ankoatry ny eto Antananarivo manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Atsinanana Madagasikara. Kalaknikov iray sy basy 2, revolver sy pistolet no tratra tamin'ny jiolahy miisa 3 tany Analakninina Toamasina ny fiandohan'ny herinandro teo. Ireto farany izay voalaza fa saika natanteraka fanafiana tamin'ny tranombarotra lehibe iray. Mazany ny fitaovana izay nentin-dry zareo saika
anafika atao zany. Io ma zany misy Kalachnikov fusil d'assaut zay nahitana chargeur anankiray garnina 10 cartouches io zany full zany le munition tao anatiny de izy hitatsika io. De natao koa ma zany ny fisavanany tranondry zareo de mbola nahitana pistolet ihany koa misy revolver misy 765 de ihany koa ma zany mbola nahitana big boss ihany koa de eo koa ma zany chargeur mbola misy anaky efatra ihany koa mbola tratra tao amin'ny tranondry zareo. Fanadihadihana ty de mbola misokatra ary tsy maintsy atao ny identification ny arme reo indrindra ty Kalachnikov reto amin'le corps zay mety mampiasa an'ireto arme de guerre reto zany hoe ty Kalachnikov ty zany. Olona roa ny saika hanatanteraka izay fanafiana izay ny 5 ambiny kosa paraitsy kombakomba ary efa tratra avokoa tsy vao izao no nahatratrarina jiolahy ndrongo fitaovam-piadiana tsy tokony hanana ny olon-tsotra tahaka izao. Raha ny fanazavana mpitandro ny filaminana ihany no tompony ireo fitaovam-piadiana ireo ary efa misokatra ny fanadiadiana na ny identification de corps. Raha tsy aivina raha ny lalàna eto Madagasikara mila lalana avokoa ny fiazonana fitaovam-piadiana avy aiza araka izany ireo fitaovam-piadiana mivoaka ireo. Averina ampiarina sy amafisina indray ny lalàna amin'ny feny fivezivezen'ny posy sy ny sarety ary ny fiara vaventy raha toka nisy ny goragora tamin'ny fampiarana izany sy tatoato ranonambaran'ny prefektora Antananarivo Mikael Ramanona. Tato anatin'ny volana vitsivitsy izay niverina indray ny fandehanan'ny posiposy sy ny sarety ary ny fiara vaventy ankalalahana eny an-dalambe izay miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana. Araka ny didi-pitondrana larina 700 tsipika mid bara bref tamin'ny taona 2014 izay milaza ny fampanarahan-dalàna ny fandehanan'ny sarety sy ny moto mifamezivezy eto andrenivohitra dia voalaza ao anatin'ity didi-pitondrana ity fa tsy tokony hisy ny fifamezivezen'ny posy sy ny sarety, ny fiara mpitondra entana ary ny fiarabe amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 hariva. Iverina ny fanamafisana izany lalàna izany raha ny nambaran'ny prefektora Antananarivo renivohitra. Zay zany le izy misy lerana zany izy io no raha voalazan'io arrêté io zany no afahana circule fa tatoato moa zany tsy voaraka tsony ho relancena indray zany izy io ho actionnena indray ny amin'ny commissariat central zany amin'ny fampanarahana ny arrêté io. Manakery ho arrêté io zay lazaiko hoe ohatra manomboka miverina izy dia manelingelina be circulation amin'ny atoandro dia actionnena indray zany saroan'ny commissariat central hiappliquer an'ity arrêté ndraisin'ny préfecture ty. Ankoatran'ny sazy izay mety fandoavana lamandy dia mety hisy ihany koa ny fampidirana fourrière ireo izay tsy manara-dalàna na ireo fiara mitondra entana tsy manana taratasy mazava. Tahaka ny mahazatra ny fanamboarana tapis vita amin'ny lamba indray no entina aminao amin'ity fanadadiana manaraka ety ny lalam-barotra sy ny fomba fanamboarana izany ho hitantsika amin'izany fanadina. Asina lengo kely ohatrany ty dia tsy maintsy asianao fandingana dia avy eo fianonao ihany koa io. Irazafomory Claudia mpanamboatra tapis amin'ny lamba ety Ambotrimanjaka asa hiveloma ny fianakaviana maro ny fanamboarana izany ety. Potika lamba avy amin'ny zone franche no kirakiraina. Misy mitondra eto ireo akora ary vidina 500 ariary ny iray sachet izay ahavitana tapis 10 misa. Tsy afa manoatra kosa ity renim-pianakaviana ety ka tsy kivy fa mivelona amin'izany fanamboarana tapis izany. Mbola tsy za zany aloha zao mbola tsy neritreritra hoe zao na zao fa efa hitako fotsiny hoe mavela le zanako le izy dia totosaiko ataoko foana. Mba misy hoe zavatra tokony mba hoe mampiova an'ilay ankizy zany. Zay zany zao aloha mba eritreritra hoe tsy faran'ilay efa foriana mahazo anao ohatra zao zany ilay ankizy fa mba misy zavatra tena mba mahavela azy tsara.
Maharitra 30 minitra ny fanamboarana tapis iray, mila fahaizana manokana kosa ny fanamboarana izany. Tsy mivarotra izy ireo fa efa manana mpanjifa raikitra kosa amin'izany. Misy mpiantoka tonga eto. Dia raha izay indray varotra ety an-tanàna nefa dia amidinay 5 000 anankiray satria ankiray nalain'ilay olona tsy fantatra aloha ny tena vidiny varotany anazy. Araka izany mamelona sokajina mpandraraha kely ity tapis ity, ao no maka ireo akora anamboarana izany. Ao kosa ny manodina azy ho vokatra ary ao no mivarotra izany. Tsy nisy ny fianarana manokana fa fifanampiana amin'ny samy fianakaviana no nahaizan'izy ireo ity fanamboarana tapis ity. Eninjato ariary no angalan'ireo mpaka maro eto amin'ny Razafy Morokilody ary mahavita 10 hatramin'ny 7 isan'andro izy ny sakafo sy ny filana madinika. Toy ny labozia ny saranalana miakatra ny Antananarivo indraindray no vitan'izany saingy milofatra izy ireo isan'andro. 12 kilometatra miala an-drenivohitra no misy ity tanàna kely ity, misy fanariam-pako kely mitsitokotoko ety amin'ny manodidina. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja tsipika ny eto hoe Masters pétanque izay tanterahana any Frantsa amin'izao fotoana izao. Resin'ny mpampiatrano ny solitena malagasy teo amin'ny dingany Manasa-dalana ny hariva teo tamin'ny isa 14. Io no nasaina. 14 io no isan'andresen'ny Frantsa ny Madagasikara teo amin'ny dingany Manasa-dalana ny Master pétanque tanterahana any Frantsa. Niezaka nanohitra ny mpampiatrano ny malagasy sainga natombo ila Frantsa teo amin'ny teknika sy ny taktika ary ny précision. Teo amin'ny dingany ampahifadalana izay nitotosaina tamin'ity androany ity ihany, izay nitanterahana tao amin'ny Palais Ducal. Mazava ny fandresen'ny solitena malagasy na nolona ny local na maro aza nanantena fa famaranana mialohan'ny fotoana ity lalao ity. Raha ireo mpilalao malagasy sy nandray anjara tamin'ity Master pétanque ity, Tina na Tonnerre, Lahatra ary Coquelet, ireo no solitena malagasy. Raha ireo vokadalao hafa teo amin'ny dingana ampahifadalana Master pétanque izay hatrany, Sario resiny Montoro tamin'ny isa 12 no 13. Sario izay ilalaovan'ny Andriatsehany Christian mpilalao malagasy. Niondrika teo anatrehan'ny Robinot ihany koa ny international 13. I Frantsa izay nandresan'ny Madagasikara rehefa avy nanamontsana ny Loy Wildcard tamin'ny isa 14. Andrasana ny vokadalao eo amin'ny Manasa-dalana faharoa eo amin'ity Master pétanque tanterahana any Frantsa ity. Maresaka iraisam-pirenena dia mitotongana ny toe-karena ny Argentina amin'izao fotoana izao. Nidina be ny sandan'ny peso tato anatin'ny enim-bolana izao. Mangataka ny fanomezan'ny FMI ny vola izay mitetina 10 lavitrisa dolara ny filoham-pirenena isorohana ny krizy ara toe-karena. Fanadina. Firevitra tanteraka manoloana ny fitotonga ny toe-karena-pirenena ao Argentina, ny filoham-pirenena Mauricio Macri amin'izao fotoana. Nisy ny fanambarana amin'ny pahibe maso mivantana nataony tamin'ny fahita lavitra, nangataka fanampiana sy famatsim-bola avy amin'ny FMI na ny Fonds Monétaire International. Raha ny fanazavana, nidina hatramin'ny 2.7 isanjato ny sandan'ny peso na ny vola ampiasaina ao Argentina nanomboka ny fiandohany ny volana Janoary. Tsy misy afa-tsy ny fanafianganana ny famatsim-bola, mitentina 10 lavitrisa dolara nangatahina tamin'ny FMI, ny volana Janoary lasa teo no ahafahana mamany olana. Araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena ny antoerana, ahafahana manarina sy mandray an-tanana ny famerenana ny toe-karena-pirenena amin'ny laoniny, io famatsim-bola amin'ny taona 2012 io. Nambaran'ny mpamakafaka raha toe-karena ny antoerana, ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fananana politika mazava ho andro mpitantana ny lafin'ny toe-karena no nahatonga ny krizy ankehitriny. Manampitrotraka ihany koa ny fahabanganana petraky ny fitondrana teo aloha. Isan'ny paikady no entin'ny filoham-pirenena nanatsarana ny lafin'ny toe-karena, ny fanalalahana ara-barotra nanomboka ny taona 2012 saingy niakatra hatramin'ny 5.30 isanjato ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana 3 taona tateo arian'izany, ary niakatra ihany koa ny tahan'ireo olona sahirana toy ny toetra raha-pirenena sy ny krizy no lalovan'ny firenena ny taona 2012. Araka ny fanazavan'ireo olom-pirenena, tsy fananana fatokisana amin'ny famana ny olana ara-toe-karena, izao fangatahana fanampiana avy amin'ny FMI izao. Etsy ankilany, andalana ny fandiniana ny fanafainganana ny famatsim-bola, omena ny Argentina mana ny olana amin'izao fotoana, saingy mitaky ny fametrahana politika mazava tsy hiverena ny tranga toy izao ny FMI. Dia izay mamarana ny vaovao isaorana ianao safidy ny Kultivita amin'ny ity alina ity. Tsy adino amin'izany ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Kultivi amin'ny alalan'ny DSTV, Antsirana sy TNTV. Fianarantsoa, soava tsara daholo tompoko.
Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Mba ho fafinarita narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.